tadidy. Atompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, sivy amby folo amby zato, dimy amby folo. Joanna, mila mivavaka ho an'ny taty Valesika tsika fa ao amin'ny réanimation izao amin'izao. Réanimation? Maty taty Valesika? Mety tsara ve ny fiainon'ny Joanna? Ie, réanimation no henoko teo. Izany réanimation izany efitrano fameloman'aina rehefa avy nodidina ny olona dia tsy maintsy miditra ao an-trany mandra-pifohany avy amin'ny anesthésie générale ilay fampatoriana natao taminy teo. Fa tsy hoe midika hoe maty. Fangatsa rehefa le ho faty ireny ilay olona dia zahana velominao. Misy an'izay ihany fa tsy voatery izay. Izay indrindra tena mila mitandrina ny fiainontsika mihitsy tsika ny zavatra iain'ny sofintsika sy ny raisintsika avy amin'ilay haintsika. Eny e. Dia marina ny mivavaka ho an'ny taty Valesika. Izany mihitsy dia sao dia diso ny tonim-bavaka fa olona tsy maninona re zavatra hafa indray ny voatonontsika. Izany ianao eo ihany fa misy zavatra mampiomehy be tantaraiko maman. Naninona? Ta maman lehilahy mpiara-mianatra aminay Fahendrena. Manino ny Fahendrena? Lasa nakany am-pianarana izy tamin'ny sabotsy hoe hanao fanadinana hono. Ndry raha tsy nandeha tany fa fangana izy fanadinana. Izay mihitsy tsy fanadinana. Diso fiaino izy dia izao izy tezitra be tamin'ilay mpandrarahany sekoly. Dia nefa izy ny diso fiaino fa amin'ny herinandro ambony izay vao misy fanadinana. Dia inona hono natezitra ny Fahendrena tamin'ny mpandraraha hoe tsy niteny? Ka lany frébus, lany hery fotsiny izy nankany am-pianarana. Dia nefa ka izy tsy niaino tsara satria ve efa nitenenina mazava tao am-pianarana? Ie, efa naverina mihitsy. Fa angamba sao hoe tsy nianatra, angamba kosa izy. Izy tonga foana. Fa tena tsy niaino tsara izy izany fa ny mifanohatra amin'ilay zavatra mila inoana indray ny henony. Ny anazy aloha tsy haiko hoe inona ny miaino e. Manahirana, ary io indrindra no itenenan'i Jesosy antsika eo amin'ny Lioka 9:9. Tenin'Andriamanitra ianarantsika roa mihitsy io. Ilay 9:10 enoy tsara. Aleo aloha vakindry dia amin'izay ny sofina koa sady miaino ny mamaky ny vava. Ahoana hoy ilay teny? Lioka 9:10. Amin'ny anaran'i Jesosy, koa tandremo ny fiainonareo fa izay manana dia omena, ary izay tsy manana kosa na dia izay ataony ho ananany aza dia alaina aminy. Rehefa tsy miaino tsara tsika dia lasa na ny kely ananantsika ary lasa tsy haintsika intsony. Mivadika mihitsy ilay izy, izay ny tiany devoly atao. Tandremo, Lioka 9:10 manambara amintsika hoe koa tandremo ny fiainonareo. Fa izay manana dia omena ary izay tsy manana kosa na dia izay ataony ho ananany aza dia alaina aminy. Koa tandremo ny fiainonareo fa izay manana dia omena ary izay tsy manana kosa na dia izay ataony ho ananany aza dia alaina aminy. Ao anatin'io fiainona io ange no miteraka finoana. Dia ilay finoana mety ho finoana tsy voatery ny dikany hoe mino, tsy voatery hoe mino ny zavatra tena izy rehefa ohatran'izay Fahendrena izay izao. Nino mihitsy izy hoe fanadinana tamin'ity anio ity. Tamin'ny sabotsy iny dia aikay nino zavatra diso izy. Dia lasa nitondra tsy mahafinaritra tamin'ny fiainana ilay izy. Tandremana tsara satria ahoana hoe ilay tenin'Andriamanitra? Koa tandremo ny fiainonareo fa izay manana dia omena ary izay tsy manana kosa na dia izay ataony ho ananany aza dia alaina aminy. Fa tandremo ny fiainonareo fa izay manana dia omena ary izay tsy manana kosa na dia izay ataony ho ananany aza dia alaina aminy. Miara-mianatra miaino mihitsy e. Tena ilaina ny miaino tsara araka ny tokony ho izy ary miaino an'ilay tokony ho henoina fa tsy ilay zavatra tsy mahasotro tokony ho henoina ny henoina. Averintsika farany ary, aiza ilay teny? Lioka 9:10. Koa tandremo ny fiainonareo fa izay manana dia omena ary izay tsy manana kosa na dia izay ataony ho ananany aza dia alaina aminy.
Bye, Mr. Gigi.